从你在那道说法度见到了那的那我比较那目的你放来不是差你努力飞的大团那地球一在能在这里复古马的那不过放慢的慢慢有把你你爱的苦苦后到我里头心的泪你闹了那这样了See what goes on me, the eye of you, that to story now. Na na na, don't fall from na na na. You and me, the eye of you, that one me now. See the day. 你闹了那这样啊希望故意造你你爱的苦那不是你了一发力快进山的那期待你第三个晚出晒开了撒开的听你放不走不好虽然看出你在那道是发出感到了那那比赛那目的你分来你是啥你努力飞大团那记住比赛能造成你不顾慢慢来突破放慢慢来有爱你你爱的苦苦到我必要虽然累你闹了那这样了希望住在你你爱的苦到你那慢慢突破放慢有爱你你爱的苦苦到我必要虽然累你闹了那这样了希望住在你你爱的苦到你那 Summertime
Eny ara miarabantsika rehetra amin'ny sotakariva amin'ny alarobia. Tsy dia mahazatra antsika izao satria ny mahazatra antsika dia ny andro talata, fa fanahiniana mihitsy ny tsy nanaovantsika omaly satria mba anisany nafantatra ihany tsika hoe ny androany alarobia tamin'ny 5 no nanonana ireo minisitra vaovao. Hipotratroka aloha za fa mijery rehetra dia adiniko ny satroko sy ihany fa misy retour l'écran raha aba tompoko faly miarabantsika rehetra amin'izao harivariva ny andro alarobia izao. Fantatritsika ho afa hoe hivoaka ny alarobia androany ny ireto fanononana ny ministra vaovao na ny hoy Ranamana Bainina ato hoe niteo ihany ny teo, ary izay no dinidinika entsika androany, afaka mametraka fanontaniana nareo, afaka manome hevitra ihany koa satria tsy voatery hoe ho marina irery ny zavatra teneniko eto. Androany zany dia fandaharana andraisana ny tena hevitritsika menakavy, fa apiditra kely ihany aho ao anatin'le resaka satria misy zava-dehibe tokony ampitaina ao anatin'ny tsara akory anao, ary tao mbola eo ihany premier ministre le président mety efa vonangala ka tsy normaly kosa. Ya, eka, lasa zany ihany misy PM zany. Aveo za mamaly azy Josiane. Ka apiditra an'le resaka zany samby efa fantatritsika daholo ny globalité ny rehetrarehetra, fa aleo ny mikasika manokana aloha zany no resahantsika hoe ahoana no fahitako an'ity gouvernement na ireto ministra nafindra na nisolo toerana sy ny karazan'ireto. Tsara ho fantatritsika fa za moa zany niantso namana anankiray hoe félicité an'le namana zany hoe Arabaina, fa rehefa vita le izy dia le namana moa zany tsy teo fa olo-kafa no nandray ny telefônina, fa rehefa vita le izy dia eo am-piomanana hiresaka aminareo no tonga saina tampoka hoe fa maninona moa zany félicité an'ny le olona hoe Arabaina nommé ministre. Ny tena marina dia diso daholo tsika menakavy eo anatrehan'ny zafady mahitsy kely ty fa ohatran'ny mampivilana tarehy, eo anatrehan'ny zavatra mitranga sy ny kipitripitriny sy ny zavatra tokony hisy eo. Andao ho hazavaintsika hoe inona moa zany no tena hoe andraikitra sy adidiny zany atao hoe ministra izany, na ny hoe premier ministre na hoe filoham-pirenena. Ka le félicitation ve no mot approprié na hoe fiteny mety amin'izay fotoana izay, sa diso ilay teny hoe félicitation. Rehefa vita le izy dia matsapa hoe diso le félicitation. Fa heureusement hoe namana ary mba fantatra hoe inona ny
zavatra vitan'izany olona zany, mamelalo tsy laza satria manjary tsy de tia miorana aminy loatra mitokatokafana. Ny ahy koa tsy de voako koa zay raha vao mandokandokana ahy ianao de efa mahamana ahy zay hoe misy zavatra mankatahanao na misy zavatra andrasanao any aoriana any. Ny mpitondra rehetra tokony vonona am'zany. Fa raha ny ministera andrekentan'io rangahy io dia navita zavatra maro izy. Avy eo lazaiko eny. Ny ministra dia voalohany indrindra tokony manana fanetretena. Tena izay ny toetra voalohany tokony ananany zany ministra zany. Tadidiko ary averiko eto foana ny fomba fifandraisany ny ray aman-dreny pasteur Andriamanjato amin'ny olona. Tadidiko ny fomba fifandraisany ny ray aman-dreny Manandafy Rakotondriana amin'ny olona. Ny ray aman-dreny Germain Rakotondriana be dia be amin'izy ireo any fantako. Ary tsy hoe nifandray nifampihinana manta sy ny masaka fa noho ny raharaham-pirenena ny tena koa moa vonona hianatra raha teo hoe ahoana ny tena izy ankoatran'ny zavatra hay any am-pianarana dia fandray tamin'ireny olona ireny ny ray aman-dreny Nondrajona tena hoe le fanetretena tena hoe humilité débordante ao anatin'le personnalité-n'le olona. Zany hoe raha milatsaka ambany de ambany ianao, manetry tena ianao tsy midika ianao hoe ho ambaninin'ny olona ao anatin'izay zavandray. Kanefa na izany na tsy izany misy ihany koa nefa ny adala de mifahendrena amin'ireny adala ireny de miataka. Satria tsy mety le fifanajana zany. Fa ny ministra zany voalohany indrindra tokony hanana an'izay toetra manetry tena zay. Faharoa, manana toetra mahay miaina. Tadidiko ireo namana miara-lehibe mba fantatra ihany izy ireny tany am-pianarana hoe aiza ho aiza ny niveauany. Mba fantatra ihany izy ireny teny amin'ny fiarahamonina teny. Mba fantatra ihany izy ireny hoe ahoana. Ka zao rehefa tonga ministra ry zalahy na manana asa, manana rang na directeur général, secrétaire général, dirikaby dia ny zava-doza de zao lasa mahay tapoka. Lasa mahay tapoka. Ary hainy daholo ty rehetra rehetra ty fa ohatra fotsiny hoe miresaka amin'ny olona zao de ok zao zany de miteny ny olona tsy izay ne le izy fa zao le izy ohatrohatran'izao de tonga de hainareo nitoa. Mila manana kapasité mihaino zany. Ary fahatelo, mahay mitondra ny ino moa dikany solution amin'ny teny malagasy, ny fanafody ahaizana mitsabo ilay zavatra tsy mety. Atoroy ary reto ny dikany solution amin'ny teny gasy azafady. Na mitondra an'le fanalahidin'le olana amin'le famahanan'le olana. Zany hoe aingana zany ny fiasan'le sain'ilay ministra ao anatin'le famahanan'le olana. Vahaolana, misaotra tompoko. Tokony hanana vahaolana aingana ao anatin'ny sainy ary tsy vahaolana feno fidedadedahana ary tsy vahaolana feno Nicky Joly vagaolana, feno fanetretena. Kanefany sady efficace dans l'espace et dans le temps. Manetry tena, mahay mihaino, mitondra ny vahaolana.
aingana sady efikasy le vahaolana. Fahaefatra, mila olona tena miasa ary tena miasa. Mbola kely aho sady tsy hoe mbola kely fa mbola tanora no nifandray tamin'ny ministra José André Nilsson. Tsy mody izy ny atoandro satria tamin'izany eo na tamin'ny voalohany tamin'ny ray atoandro aho vao nindaisiny. Dia hitako tsara fa juska tamin'izany ndraisiny dia tsy nisy fotoana akory izy ny sakafo. Tena moa manana rendez-vous hafa sy fionana hafa. Fandraika an'le tetikasa ny eritreretiko atao tanteraka moa le izy tamin'izany miaraka tamin'ny ministeran'ny agriculture dia miara-misakafo amin'ireo partenera zany amin'ny valo sasany alina ny fotoana. Ary ho anareo izay malala ny ministeran'ny agriculture dia lazaiko aminao hoe fantatrao ery amin'ny Hilton ery amin'ny Madagasikara Hilton ery dia hitanao hoe ndrehitra le jiro na maty le jiro dia tsy ao intsony ngia ministra. Fa raha mindrehatra le jiro dia mbola ao zay ngia ministra. Mivoaka avy ao amin'ny Madagasikara Hilton izahay sy ireo partenera mbola ao izy. Ary rehefa natsoina telefona tamin'izany moa le mofo dipaina be ireny na le fixa ihany koa tonga dia nomena. Mbola ato amin'ny birao izy raha ho avy nareo dia andro amin'ny 7 sasany alina no nindraisiny. Ary rehefa nijerena ny biraony mbola feno dossier. Izy rery sisany tao dia ngia samy garde du corps fa tsy ny SP akory. Samy izay malala tamin'ny agriculture no napiditra anay teo Mbaravarana. Mbola nisy adiny iray mahery ny fivoriana tao tamin'izay andro izay. Critère fahadimy zany dia miasa hatrany. Ary io fahadimy iny nefa ny ankoatran'le fanetreteny ery ambony ery. Satria izany ministra izany dia na ianao voaopa, na ianao vitsy, na hoe misy olona midoka anao fa misy antony izay ara-politika, ara-finansy. Izany hoe rehefa tonga ministra ianao dia aza mieritreritra hoe ty olona miresaka aminao sy mandokandoka anao ty ne ka akama. Ohatran'izay koa le hoe filoham-pirenena. Tsy hoe rehefa filoham-pirenena ianao akory ka dokadokafan'le olona eo dia mieritreritra ianao fa akama io zany. Ny akama manko mahasamihafa an'le namana sy ny akama dia zao, namana matetika mamadika foana. Fa ny akama efa mifandray ohatran'ny fianakaviana. Akama ary izy mbola mamadika indraindray. Misy zany na ao aminay akama ary misy mpamadika. Izao ity le fahadimy sy le voalohany tena mafy. Ary le fahatelo hoe fanetretena mila mahay mihaino ary manana vahaolana aingana nefany marim-pototra na hoe efikasy ary ary amin'ny asa dia tsy maintsy résultat positif. Teo zany ny tonga saina hoe tsy félicitation le ty no tokony tenenina fa bon courage. Satria le posta
ho an'ny olona tedadedaka. Ary izay daholo ny ankamaroan'le malagasy nommé ministre. Raha ohatra ianao zao any Chine na any Corée du Nord, tena farafahoriana ho an'le olona nommé mihitsy. Tamin'ny Chine communisme zany, communiste. Tena alao ara raha azo atao de misitrika ao ambafandriana mba tsy ho hitan'le mpitondra hoe manana fahendrena ianao eo amin'ny fiarahamonina ary manana ny entana ianao eo amin'ny fiarahamonina sy fanampiana, de alao misitrika any ambafandriana mba mody modeste ohatran'izany. Fa ireny indrindra matetika ny tratra. Ary fantatrareo tsara fa any amin'izany Chine, Corée du Nord zany, mandroso Corée du Nord sao de midaladala eo. Mahandroso ary tena vao misokatra io. Afaka 10 taona, tena miteny anareo amin'izany ray masovalo, ray minitra de mety hitovy niveau amin'ny Chine. Ohatran'izay koa Chine manko. Raha nisy de nisy ane, nisy kafan'ireto sinoa reto, dia teo amin'ny 520 taona teo. Fa vao nisokatra izy, de tsy voasakana ny fisikafany, fa tonga de natanjaka be. Izany hoe, any amin'ny toerana hafa zany, tsy titre honorifique mihitsy le ministre, na hoe le président, na hoe le premier ministre, fa adidy mavesatra iantsoroanao ao an-damosinao sy ao anatin'ny lohanao sy ny sainao, ary tsy manana fiainana izany atao hoe fianakaviana zany ianao. Tsy manana an'izany atao hoe fiainana fianakaviana zany ianao. Tadidiko ny ray aman-dreny Bedy Josepha. Satria lehibe mba anisan'ny hoe nilalao teo an-tokotanin'izany ray aman-dreny zany ny tena c'est un bosseur. Tadidiko zany atao hoe Jean-Jacques Séraphin zany. C'est un bosseur. Tadidiko zany hoe Ranjatoelina zany. Io ministre ny transport io, c'est un bosseur. Misy olona rombotra any zao. Fantatro le olona. Miasa tsara le olona. Ary tsy manaiky raha tsy vita ny zavatra tiany tanterahana ho an'le firenena. Adio fa mbola teo daholo reny avion reny tamin'ny andron'ny Ranjatoelina. Ary raha vao miresaka anao hoe Air Madagascar tonga de ny fianakaviana Ranjatoelina zay. Transport aérien tonga de Ranjatoelina zay. Vita labelina zany. Takan'izany koa hoe vao miresaka anao agriculture, tonga de tsisy manadino an'izany atao hoe José André Nolson zany. Vao miresaka anao hoe BFV, tonga de tsisy manadino an'izany Clarel Ramasinaivy zany. Tompokolahy moa, raha olona akaiky izy tsy tenenina tompokolahy. Izany Clarel Ramasinaivy zany nampandroso. Tamy efa natahotra mihitsy. Nisy olona zay saika nommé ministre tao anaty gouvernement tao. Fa nampahantra ny BFV zany rehefa tsy teo intsony Andriamatoa Ramasinaivy. Izany Ramasinaivy Clarel zany tompoko no nahatonga ny BFV tena hoe nanana ambom-bava, natanjaka ka navita nametraka an'izany atao hoe football. BFV zay tafakatra demi-finale. Ny Barea tsy navita ny rekordiny BFV tompoko, fa BFV football, FC BFV dia tafakatra demi-finale tamin'ny Coupe d'Afrique. Fa raha tsy diso Algérie no naresy azy. Et encore, nangalarany arbitre tany Alger. Ny tiako tenenina amintsika zany de zao hoe tsy titre honorifique ry zalahy. Claraivo. Mba tantarao hoe Claraivo mba ho fantatry ny olona. Zany atao hoe Ranjatoelina zany. Mialatsiny tompoko a. Claraivo le soratra aminao de ataoko hoe Claraivo. Madame angambany ianao raha tsy diso Ihaja tompoko maty, efa maty Ihaja. Ho Investo. Mety ray kilasy taminao taty Andafy angambany izy. De zao, zanak'izany Ramasinaivy zany tafita daholo e.
vango zao any Afrique du Sud miendriky ny atao ministre ny finance zany, manam-pahaizana zany. Ny tiako tenenina zany de zao hoe diso tanteraka ny teny hoe félicitation fa tokony tena hoe bon courage satria adidy mavesatra zany tompoko, ary eo mihitsy no madiso an'le zavatra hoe tsy mankany amin'le développement lalana antanan'le firenena fa variana ato amin'le voninahitra ireto ministra malagasy voanome na ohatra hoe reconduit, varinana amin'le voninahitra. Izay no amerenako an'izay teny zay hoe orzalahy. Na anty Soudan no naresy an'i BF Sébastien, disanao Algérie. Sa hoe Soudan mety ho zany diso Sébastien fa nitadidiko Algérie ka. Dia adidy le izy. Zao hoe raha milaza aminao hoe misy amin'ireo ministra reconduit reny tena ministra tompony fijangajangany, tena tompony. Raha vao mahita vehivavy ianao ka somary bebe fitombenana, miakatra rivariva na miditra rivariva ao amin'le ministera, dia efa fantatrao hoe an'le riny zay. Tena tsoroko marina aminareo zany. Dia rehefa misava hoe zany any rina any, jeune cadre dynamique sady sy ireo no miasa mafy. Directeur commercial izy tamin'izany, isan'ny boost ny Hermady. Hitanareo zany, Ranjapelo. Satria raha miteny an'izany manko any sasany ho an'ny olona obtus, fanatique. Dia raha misy zavatra tsara ataon'ny adversaire, tsy hainy miapprécier hoe mba tsara kosa zany e. C'est là où je veux en venir. Tsy nisy zany gara routière izany. Zay nitenako zao no nitondra amin'ny projet tamin'izany andro any. Rehefa avy niinviten'ny Ngara Valomanana tamin'ny tokana ny gara routière teo Analamahitsy, teo Pasapito. Ohatran'izay ka, teo Nigeria. Tsy tadidiko gigabyte ka zao. Fa marina aloha dia demi-finale izy ndresy. Rehefa nitokana ny gara routière teo Pasapito, dia hitako mihitsy aloha tamin'izay andray hoe tezitra ny filoha Ravalomanana. Satria tsy araky ny eritreretany azy le izy, fa ainy no nanafina an'le izy. Dia za moa teo, zay mba manana zay le confidentialité kely zay, confidence zay zany e, fa tsy confidentialité. Dia niteny izy hoe ohatrany tsy mahafapo ty Fleury a. Dia za moa mibitsibitsika taminy hoe tena tsy mety io a président, tsy mety io a, raha zany nanao an'io any. Dia nijereny kely a dia tsy nanam-potoana nanohizana anazy moa izy a, dia lasa izy. Fa izao, entre-temps, nialy Ravalomanana noho ny antony maro samihafa, ny coup d'état sy ny karazany, ny potsy n'inona, dia tonga ny fitondrana vaovao tao anatiny Andriamatoa Ranjapelo, izay mahafantatra anahy tsara hoe client ny Hermady ty lera namany ty, azonareo jerena référence zany, tsy andeha hieboebo eto aho, client ny Hermady, ary fantany tsara gaga moramora ny fifandraisanay ny rahalahy. No proposeko ny projet misy an'izao, ary io gara routière io tsy afeniko fa ça venait, l'idée venait de Marc Ravalomanana. Mais j'ai amélioré le processus. Tonga niaraka tamin'ny plan, le ohatran'izao tokony atao, ohatran'izao tokony atao. Dia ozy nga Ranjapelo tamin'izay hoe ça me va ozy izy. D'autant plus ozy, rehefa ataonay ny projet ny Fleury ty ozy, on s'est vite tutoyé, hein.
Zany efa tsy manao iala olona zany. Rara manao an'izany. Olona 3 efatra no ataoko an'izany. Fa ny anahy ianao foana. De tsy fananao iala azy mihitsy juska hatramin'izao. De teo moa le tale jeneraliny tamin'izany de tao nisy fotoana mihitsy ara nakany Meksika mandefa olona tany, nifidy nijery tany nga minitra de hoe mety le projet à Fleury fa ndao tanterahana. Ministera tsy niantoka vola fa mety aminay ozy izy. Fa izy ny tutelle. Tsy vita tompoko ny gara roteran'ny Majunga raha tsy ngiaran'ny Jatoelina no niteny hoe tairo. Tsy vita ny gara roteran'ny Majunga raha tsy docteur Nirina no nanaiky hoe tairo. Torak'izany koa ny gara roteran'ny Dego tsy vita tompoko raha tsy ngiaran'ny Jatoelina no nanaiky ary mera akory moa anaran'ny meran'ny Dego iny. Tena tamako izy zay fa adinoko. Silamo zay izy mba ampidiano eto kely ne zalahy. Meran'ny Dego tsy tadidiko fa ho anareo zay mahatadidy meran'ny Dego zay silamo izy c'est un mec comme ça. Tsy vita reo. Tianareo fantatra zany nareo miteny isan'andro fa za moa tsy mamaly hoe inona mba vitanao reny gara rotery reny tompoko ny vitako ary io ngiaran-Jatoelina io no anisany nanaiky nanatanterahana an'izany. Izay no mahatonga hoe ny gara rotery taty aoriana zay namboarina après an'ireo dia lasa tsara sady ngeda be zay nataony Andriamatoa hery Rajaonarimampianina zay nataony hoe fisandratana ary za kosa aloha de miteny fa tsara le nataony Andriamatoa hery Rajaonarimampianina zany hoe rehefa tsara dia tsara. Hussein, oui. Maire Hussein ny anaran'ny tena kamaradiko izay Ahmed Ahmad. Non, Hussein tompoko Hussein ary io maire io rehefa makany Dego tsy maintsy mamangy azy. Non Dego 1 ka Dego 1 fa tsy hoe Dego 2. Hussein ny anaran'le maire saotra ny madama. De ny diso hoa le teniko zany hoe félicitations fa ny marina Hussein Alibay fa tsy Alinay. Alibay. Hussein Alibay. Diso le teniko zany hoe félicitations fa tokony hoe bon courage le roa. Mahavita ary mahatatera amin'ny tsara sy ny zavatra mety ho an'ny firenena. Ary zay mihitsy no mahatonga an'le minitra miedinedina. Totra ny latsahan'ny fanahy masina tapitra zany. Jerenao zany ao anatin'le nomination. Misy olona zany tonga de mipasoka be mihitsy ny volony zany. Tonga de ohatrany tena hitanao hoe zany le olona misy hésitant menatra tsy zatra an'le zavatra zany ary misy tonga de ao anatin'le métier comme le ministre de la justice Rakotomanga François. I François ihany Rakotomanga efa tsy Alexis tsony zany no Rakotomanga eto. Lasa François ny Rakotomanga. Avy indray hoe Lery zany efa mivadika le. Zao teneniko anareo. Candidat tamin'ny 2012 à la présidentielle. Tao anatin'ny CES Andriamatoa Rakotomanga François. Anisan'ny éliminé anahy izy zany fa saingy zao tsy azoko asorina ao anatin'ny compétence ny Rakotomanga François. Ny fahaizany ny asany. Mararana zany hoe ianao fa lany 4 milliards. Tapitapika ao le dala na io ranga io Rakotomanga François io no ny éliminé anahy satria izy no président CES tamin'izany. Fa natao voty aloha e. Zay kosa aloha. Fa tsy azonao asorina ao anatin'le olona, amin'le toetran'le olona, amin'le capacité-n'le olona ny fahaizana. Indrindra ny fahaizana an'le asa. Jusqu'à la preuve du contraire. Tsy mbola naheno aloha dossier momba ny Rakotomanga François. Fa raha misy zay de ho atsoko izy atao interview tia ianao fa mikarakarain'ny olona. Satria efa izany zao ny fomba fiasa eto rehefa misy olona amboarina.
Takanohatra zao de zay knapsa niazahako natao interview fa tsy azo mihitsy. Takan'izany Andriamatoa Mamy Ravatomanga hoe nianaranao rangahy ty voatontona am'ty zavatra ty, niezahako natsoina tamin'ny WhatsApp fa tsy azo mihitsy zay teneniko taminareo hoe namaky izy ny mesaziko voalohany fa ny mesaziko ambiny tsy nataony. Rehefa misy olona voatontonona ohatran'ireny zany dia tsy maintsy anaovantsika interview eto. Ka aza matahotra nareo ny am'izay satria tamaky le nisy ny teny hoe ary naninona Alain Rakoto zao nampidirinao nefa ny Kofalito nampidirinao, i Kofalito tompoko tsy nanaiky. Tsy nanaiky izy. Efa misy procédure mandeha izy fa aleo za tsy hiteny ozy izy. Ka ianao zany ao tsy hiteny a? Etsy tsy hiteny ao izy tamin'izay. Ka le olona raha tsy hiteny ka za hoe anaforce anazy. De faranako zany le introduction iny hoe adidy sy andraikitra fa tsy voninahitra ny fanaovana ny asa na ministra na premier ministra na filoham-pirenena. Adidy zany tompoko fa tsy voninahitra satria adidy sy andraikitra ho satria voalohany indrindra tadidio fa ny vahoaka no patronao. Za tsy mpiasam-bahoaka eto. Tena milaza anareo an'izany tsy mpiasam-bahoaka eto. Tsy nde mandeha na indroa voaompy eto. De voninahitra ve zany? Tsy mandray vola amina iza na aminareo manompo ao. Vao eo zany misy bandy tenidra de hoe misolelaka. Tsy tapitra akory le fanazavana de misolelaka io. De ato indray eo indray de izy ihany no miteny hoe efa manomboka mivady telo le boy ity. Ianao no tsy maharaka an'le ligne éditorial an'ity fandaharana ity hoe ny mety de deraina, ny tsy mety akoraina. Ary lazaina mihitsy hoe tsy mety nataonao. Olona zay momba ny Tinoka rehefa avy eo de hitanao eo ny fandehany. Laso roa indray zany zay Tinoka. De adidy le zany sy andraikitra ho fa tsy voninahitra. Zao raisiko tsirairay ny hitako hoe mety satria le zany zao raha ny eritreritra zany hoe tsy maintsy hanao filozofia na électoraliste zao ty fitondrana ty, zany hoe en vue ny élection. Ranjatoelona aloha tsy mpanao politika. Tokony ho fantatritsika menakavy zay. Izy ty Ramilson na Arfidy koa tsy mpanao politika. Ministre ny agriculture. Rakotomalala Olivier énergie, non, tsy énergie fa ingénieur des mines, mine tsy mpanao politika. Rakotozafy François tsy mpanao politika. Efa niteneniko teo Roland Ranjatoelona. Ny mpanao politika ao anatin'ity zavatra ity ngambany dia mety tsy fantatro intsony manko zao ny appartenance politika ny Richard Randriamandrato fa izy de niaraka taminay, zaho moa sympathisant tamin'izany, ny CRS, cercle de réflexion natsangany Andriamatoa Zozekely ary Richard Randriamandrato zay ministre ny affaires étrangères de tao anatiny. Zany hoe raha raisina tsirairay zany le tolondrato Roland Ranjatoelona, Tokely, Justin zay administrateur, ministre ny intérieur, Ramilson Arfidy, Rakotomalala Olivier, ary Vina zay an'ny parti maitso. Ny kosa aloha fantatra hoe maitso iny. Iny zany tsy resahako fa malgré an'izay olona niasa tamin'ny ministeran'ny écologie taty ivelany taty ary tonga dia opérationnel. Question mipetraka de hoe aharaka ny filinina ny
Raha matoa iny ve ny budget zay omena azy ao anatin'ny ministeran'ny environnement. Petraka eo ny fanontaniana zany. Faharoa, raha hijerena zany reto le anarany reto dia mazava be hoe teknisiana. Raha fahafantarako azy a Tokely Justin tsy ao anatin'ny mapara, fa raha diso aho de disoy. Raha fahafantarako azy Rakotomalala Olivier bandy voatonga. Nifitry ny minina. Raha fahafantarako azy Roland Ranjatoela tsy nanao politika hatramin'izay nieniny, teknisiana. Zany hoe nisy orientation nakany amin'ny teknisiana zany zay tonga de manome résultat immédiat. Izay ny irina ho an'ity remaniement ministériel ity fa tsy gouvernemental. Satria misy ny réchauffé ao anatin'io zay miverina napody. Fa raha ireto teknisiana ndraiky zany au moins misy ezaka hoe dao rangatsika hisokatra. Ary nisy nahatsara azy mihitsy na lasa ny ingany ady satria blocage fotsiny tao. Tout compte fait, faisons le bilan de Niado. Inona ny zavatra vita Niado? Tsy ny fitakiana ny volan'ny entreprise. Nanao ny travaux tamin'ny androny. Mandamina zany ara. Tsy vita Niado akory ny hoe tokony pehina ny volan'ireto bandy reto. Fa efa lasy izy sy hoe tokony pehina ny volan'ireto bandy reo a. En public et c'est un ministre qui fait la demande et la requête. C'est une chose qu'on n'a jamais vue. Zany hoe raha sanatrian'izany zany Niado indray androany filoham-pirenena. De tsy haiko ny trosa be eo avelany eo. Fa mihina nitady kirarony zany zay mandimby azy eo. Soran'Andriamanitra moa zany nga olodera no mandimby azy eo. Zay administrateur civil izy iny raha tsy diso a. Fa mpahilalàna izy a. Mba manana maîtrise na droit ihany izy iny raha tsy diso a. De mba hitany eo hoe tiany tsy mety ary irina mihitsy mba atsikafony nga olodera ny zavatra tsy mety rehetra nataony le rangahy iny. Sao de mamindra aretina amin'ny olodera eo koa raha maholy miasy ny zavatra mitranga. Misy ouverture any amin'le teknisiana zany. Maintenant, question mipetraka ary tonga de napetraka tamiko. Bainina, le Rakotomalala Olivier, zay ministry ny minina, mety hanana hery ve na herijika analan'ny André Tongarivo. Tapina ny domiko satria tsy nahavaly. Mba sambany nisy fanontaniana tsy voavaliko. Marina zany. Ahoana ary ny amariko an'izany satria tsy fantako le tena personnalité an'i Olivier. Bandy mihenjana ve izy ary bandy masava izy. Fa raha ohatra olona manana andraikitra ambony amin'ny firenena zany, ny opinion, ny vahoaka, ny malagasy efa mangataka hoe asoro eo rangahy io André Tongarivo io ary anisan'ny tokony tsaraina. Tiako mihitsy le tenin'le président, tiako mihitsy ny tenin'ny Andry Rajoelina tokony ajanona mihitsy ny kolikoly ary zay ministra manao an'izany de tohizanareo ny teniny. Fa za moa tsy niheno fa olona ny tantarana. Tiako zay ho izany André Tongarivo zany no tokony miala voalohany ao anatin'izany minina zany. Engany ka hanaraka ny herijika araky ny fahaizany nga Rakotomalala Olivier. Samy Rakotomalala aloha zay. Ary misaotra fa tsy maintsy misy Rakotomalala, tsisy Rakotomalala mafiady zany. Engany hanana herijika. Ary ampianay ianao amin'ny communication gratuitement amin'izany fanalana nga André Tongarivo zany tompoko. Oui, administrateur civil izy hoa. Dia ampianay ianao raha izay. Maro ny dossier miandry an'iny André Tongarivo iny. Ary grave noho ny kinaposy. Oui, hatramin'ny kitin-tanana olona. Tsy tena hoe izy. Ary ahoana ny fitsarana momba an'izany. Tokony andeha zany
Andriamatoa Rakototsavy, Monsieur le Ministre, zay manko le tsy mampety lasa tonga de manatitra be mihitsy zany le Monsieur le Ministre. Alors angatitra zay le izy. Tonga de hoe Ngia Rakototsavy François. Jereo momba an'ireny reto le collaborateuranao reto. Petraka ny fanontaniana hoe ary le izy tsy amin'ny Rakotomalala Olivier rery. Io ary le noteneniko a. Misy olona zay niady hevitra tamiko hoe mino le ry. Diso tanteraka ny hevitra ao bandy akamany any Tamatavy fa énergie io a le ry. Secrétaire général ny énergie izy. Ary ny énergie nefa taony teo ihany Ngia Andry Ramarson. Asa reconduit Andriamatoa Andry Ramarson fa ny olana anie dia zao. Raha tadiditsika le dossier resaka ambiky dia tafidy ao anatiny anie Andry Andriantoarivo sy Lalatiana Rakotondrazafy miaraka amin'ny député Nicolas Imbiky Gety. Oui, merci Andriamatoa Paraina. Fa niteneniko le akamako zay hoe énergie izy fa tsy minona ao. Bon, j'accepte et j'admets. Vous avez raison. Tafidy ao anatin'le Imbiky Gety Andry Andriantongarivo sy Ramatoa Lalatiana Andriantongarivo. Ny antony dia zao. Mba ho fiarovana Ngia Andry dia nalefa Ngia PM tany amin'ny Lalatiana Ngia Nicolas niaraka tamin'ny enregistrement dia teo natomboka fanaparitahana an'le Imbiky Gety le enregistrement nisy resaka raisa. Tsy manaly zany ny teny hoe Ngia Imbiky anie diso na marina. Tsy any ny resaka. Fa nisy izay zavatra io. Ngia Nicolas no nitondra tazy tany PM dia nalefa tany amin'ny Ngia Andry sy Lalatiana izay nanaparitaka azy avy eo hipalana an'ny Ngia Imbiky izay minisitra tamin'izany. Eto zany dia zay le fanontaniana hoe reto zany ve anana gabarit amin'ny maha technicien azy afaka ny s'imposer ao anatin'le raharaha. Ho an'le satria Richard zao dia anontany ahy nareo hoe Richard ve tsy ministre ny finance ohatran'izao. Tena za tena miteny anareo fa io affaires étrangères io raha mety. Tokony mety satria za tsy andeha tompon-teny fantatra eto. Izy ny tompon'ny fahaizana ary izy koa no nahazo an'izany adidy sy andraikitra izany. Fa raha ny fahafantarako sy ny fandraisako à distance ny Richard Randriamandrato dia io no mety aminy io affaires étrangères io. Hainy io satria maro ny firenena nandanany ny asa amin'ny consultant international atao consultant tamin'ny BAD izy iny na un moment tamin'ny Banque mondiale koa raha tsy diso aho fa anjarany manamafy an'izay fa tsy andeha hidokadoka be azy zao. Ny ataoko eto mandray matontokely Justin administrateur civil izy ary efa nanana andraikitra maromaro. Raha 1100 arifidy hainy tsara ministeran'ny agriculture io raha vokatra fidinarivo. Oui, ok. Ary Roland Rajatel ao tsara, Rakototsavy François ao tsara. Zay ny côté positif. Hiditra amin'izay tsika atao amin'ny lafiny ratsiny, lafy ratsiny amin'izay. Mazava ho azy fa sarotra. Ary niteneny ty aho hoe mifanotsana i Richard sy i Rindra tamin'ny passation.
Zay aloha tsy fantatro. Fa Richard c'est quelqu'un de cool, c'est quelqu'un de super sympa, humble, super intelligent koa. Tegna fantatro aloha. C'est un technicien, c'est un haut technicien qui peut discuter avec tout le monde d'ailleurs. Tsy mampaninona an'i Richard mihitsy zany hoe ino izy miala avy eo amin'ny nanana usine zay zao hoe safosafo. Ary mi-impressionné anahy zay niala teo amin'ilay usine izy de iny izy nandray bus, efa ela zany a, tany amin'ny taona 20 tany. Nandray bus teo Akazomanga teo, tamin'iny Vailavana Manarina iny. Ary maro no afa-po tamin'ny asany, sérieux et actif. Itanareo zany, olona avy any Sava no miteny amiko an'izany. Zay neny nahatonga anahy niteny hoe ça va be. Isika daholo le niany ireny hoe ça va be hein, on perd jamais le nord hein. Fa izao, atao amin'le hoe fijerena an'le zavatra globalement. Niteny mihitsy aho tamin'ny herinandro raha tadidinareo hoe tsy te hipetraka amin'ny plasin'ilay Andry Rajoelina. Ary miteny aho hoe chaque clairvoyance est attendue à la sortie de ce virage. Tsisy izay tsy malala tsika fa mandainga zay miteny hoe tsisy olana la gestation et l'éclosion de ce remaniement ministériel est taché de scandale, de dénigrement, de part et d'autre. Zay fantatra tsara hoe avaizan'ny Neviny, alôna no nahatongavana. Ary samy nanao daholo aloha. Aleo hazavo zay resako zay, samy nanao. Raha olona manana rang-na premier ministre zany, raha olona manana rang-na ministre zany, de malala ny tokony atao. Fa izao, efa il y a 2 mois de cela, j'avais prévenu hoe monsieur le président, nataoko président mihitsy. Fantatrareo fa nisy moment tena hoe tsy niantso any Andry Rajoelina président zany. Rehefa hangataka zavatra amin'olona anao de ajao le olona. Monsieur le président, tandremo aho fa ity mbiky gety ity de mitohy any amin'ny olona akaiky anao ary ny faran'io dia anao. Izy toy ny compte miseho endrika reteridra randry, maikamaika toy espion a. Velao izy ao fa inona moa natahorantsika zany ny akama Hersant. De zao, tandremo aho fa miaingato ity de mikapoka ario aho. Ary après an'io de olona proche anao, zany hoe Ngia Roberto Timka. Milaza miara-mahita amintsika rehetra raha miteny hoe raha misy olona akaiky any Andry Rajoelina ary anisany zay manko ny tena erreuran'ny Andry Rajoelina. Ny erreurany Andry Rajoelina de niteny an'ity teny ity hoe raha misy 5, 4 ohatran'ny Toto nareo, mety ho tadidin'ny Andry Rajoelina zay teny zay dia miadana. Teny an'izay ianao Andriamatoa Andry Rajoelina en public, fivoriana teo mason'ny olona. Nanomboka teo nialonan'ny olona any Toto ary il faisait partie des cibles. Rehefa tafodiny Andriamatoa imbiky Herlaza ireto mpanao volamena de nandeha feo fa mety ho bandy io no premier ministre. Tafiditra tao anaty cible koa zany le bandy. Ary efa niteny tamin'izany andro zany hoe aza maka décision ao anatin'ny pression, indrindrindrindra fa le pression avy any amin'ny opposition.
Démissionna moa le zandry satria tsy afeniko anareo fa hitako ny nalehibe ny Mbikerlaza. Démissionna izy dia vitin'izany fa izao io mialany indray ny dénigrement anga Toto. Ary ao anatina remaniement ministériel mihitsy. Misy dika an'izay ary efa nazavaiko au moins 2 mois avant hoe ny cible après aninga imbiky un mois eo zany un mois et demi dia nga Roberto Timka. Mitranga izy iny ao anatin'le hoe tena misy mihitsy ary misy mihitsy ny tena mafy io raha tafaverina eo. Nantena dénigre manomboka mipotra daholo le diplôme hoe fople zao. Za manokana tena miteny aminareo. Là où j'ai commencé à tiquer hoe machiavélique be reto bandiny primature reto de zao. Misy bandy zay any Toliara. Tsy sasatra io manompo any Toto na Roberto Timka zafady tompoko. Tsy sasatra. Tapitapoka le bandy. Lasa miteny izy hoe izahay zanaka Toliara de tsy anaiky mihitsy raha roahan Toto. Zay tsy inona ny teniny Roberto Timka. Nefa isan'andro io bandy io de manompo. Tonga saina hoe je sais d'où ça vient. Rehefa nizoky tokoa Canal Premier ministre. De mety anontany anareo hoe fa inona nidiran'ny Lalatina amin'izany? Satria natao mihitsy zay nanapotehana an'le bandy ary tena mitena hoe vitan-dralala izy. Fa zao no tsy nahavitany azy. I Andry Rajoelina mieritreritra hoe ty kosa rangahy élément ty. Ninona mitranga gardeko ty bandy ty. Za tsy hisaotra ny Andry Rajoelina satria inona no hisaorako azy amin'izany. Fa ny zavatra mitranga zany de zao. Inona ny idiran'ny Lalatina raha kotondrazafa amin'izany? Satria azadino. Ary inona ny idiran'ny Andry Nirintany Tongarivo amin'izany? Azadino fa nisy fifandraisana tena hoe clause de relationship. Parce que le SIPA, c'est selon, vous allez me dire. Mais c'est vrai. Donc ça reste. Et raha vao tafty, sans compter ny politique zany ambadika zay hoe raha vao lasa n'ity bandy ity, ny minina de vite za PM. Le PM voulait garder les mines. Mais le président est allé sur un autre chemin. Et en même temps, il a gardé comment il s'appelait déjà? Roberto Timka. Et en même temps, il a gardé Joël. Inona daholo ny interprétation zany zavatra rehetra. Et c'est là où j'ai dit que c'est mauvais. C'est là où j'ai dit que c'est mauvais. On va s'attendre à des confrontations, à des affrontements entre eux, pour l'instant, nous, dans le gouvernement. On sait que dans le gouvernement, ça tu tenais à tout moyen de moment. Enfin, Miss Club, amici. Et tu, bandu. Ma hiena ianao nefa ny aty ambadika. Fa manomboka tezitra.
Une bonne partie anni. Ah oui, sapiary Patrafotsy te hiditra ny entana efa vitan'ny olona efa ela, zay Patrafotsy vao tonga. Tantara tany aloha fa mbola mipetraka io devant. Tonga saina ve le président am'zany sa tsy tonga saina hoe tena ohatran'ny amboarin-dralahy ny marina fa il a beaucoup de défauts. Mais il a par contre d'autres qualités, le gars. Tsara ny ilazana an'izany ry vahoaka ahafantaranareo hoe ça va aller où pour qu'il n'y ait pas de surprise demain. Tsy anaiky, vous avez vu la tête du Premier ministre pendant la cérémonie de présentation. Regardez la tête du Premier ministre amin'le sary ao anatin'le sary'le gouvernement vaovao, le nalaina sary io. On voit très bien sur son visage, il se retient. Analyseo. Dia jereo koa aoriana ny sarin'ny atao tao, hitanao mihitsy hoe tezitra. Il n'est pas à l'aise. Donc zany, mieritreritra ny tenako eto hoe nisy fampihavanana ve natao tamin'ireny olona ireny? C'est néfaste pour la République. La meilleure solution était de les limoger, les deux ensemble, et trois avec comment il s'appelle? Joël Randria Mandrato. Fandray Randria Mandrato. Zay izy zany hoe io zany kosa observation omeko hoe tokony niara-petafana daholo izy telo. Dites-moi, j'ai capable là, aveu. Oui, 32 ans mihitsy PM aussi, iny gros garçon. Raha mahay manao analyse gestuelle anao amin'ny psychologie, de tonga de hitanao ary tsy nilana nianatra an'izany akory e. Tonga de fantatrao hoe tena enjakenjana le ambiance tao a. Enjakenjana. Io zany ianao mahita hoe est-ce que ce sera la question elle se pose hein? Tsy affirmative ty satria tsika samy tsy malala an'izay initiative niraisin'ny Andry Rajoelina tao hoe inona no natongavana tamin'io résolution io. Hainareo io babany. Jerenareo sa hoe io famille tinika baka Morondava ao. De zao teneniko anareo. Tsy fantatritsika azy initiative tany. Na hoe niraisin'ny filoham-pirenena zany. Fa ny zavatra fantatra de zao. Ny vahoaka tsy malala afa-tsy ny résultat. Ny eritreritra ny vahoaka ary ny espérer ny vahoaka hoe samy zaody zany reo bandy reo. Reo izy nefa reo. Tsy nanika daholo ary mijoro daholo. Question mipetraka. Demain sera quoi? C'est pas l'ambiance de ce gouvernement. Je m'attends à ce que le PM, je le connais plus que Tinka Roberto, je ne le connais pas. Mais le PM, je sais que c'est un gars très, très, très rancunier. Et il est hautain. Et même dans sa famille, il n'est pas apprécié. Ça, je peux vous dire. Il est hautain. Et c'est un gars très, très, très rancunier. Raha vao tafiditra ao anatin'ny cible an-tsay ianao, Christian, savolaina anao vao tavavoaka ao. Autant pour la période, là où il était DG de la Sodima. Donc, il y aura des moments où, pendant les conseils de gouvernement, la séance du conseil de gouvernement, il va critiquer avec beaucoup, de manière acerbe, son ministre. Et le gars, il ne va pas se laisser faire. Hein. Satria hoe zanaka Toliara baka Morondava reny.
métis en plus. Il ne va pas se laisser faire. Hein. Donc moi, je vois d'ici, quelque part, quelle que soit la situation, ah ouais, les premiers ministres, en tout cas, ouais, arrivé au foot, j'ai attendu là, ça comme ta fille de voulait n'aime la yette. Dans les cas, dans le cas d'espèce, dans tous les cas, c'est toujours le pays qui en pâtit. C'est toujours le peuple qui paye. Parce que ça ne permet à aucun développement, du moins entre les deux. Je me rejoins. Roberto Kinuka, parce que Masaka Zanzo, avec Imbik, Irlaz. Voilà pourquoi je fais le parallèle. C'était facile de le contraindre à démissionner. Mais André Rajel, il sait très bien que le fait de se séparer de Roberto Kinuka, ça va être un big problème. Mais se séparer du PM aussi, c'est aussi un autre big problème. Pour l'instant, je pense que c'est une solution provisoire en laissant fluctuer. Pour l'instant, on efface tout. Par la suite, on verra. Donc, ça, on est en erotito. Enfin, moi, je m'attends. Je vous le dis sincèrement. Sati, yenko. Enfin, manunka miakata ni afanana. Ça commence à bouillonner. Intisteo, manunka miakata mihitsy le afanany. Ao anatin'ny maparana ny IRD. Et moi, je préfère prévenir. Je vois d'ici 1 mois ou 1 mois et demi, voire 2 mois, tout au plus, un projet d'empêchement, de motion de censure par rapport au gouvernement, par rapport au PM. Satria efa miakatra ary manonga dia manonga ny feo. Zay le izy. Hitanao ery ananiny ery. Mivoaka midi mihitsy, le jour de la proclamation. C'est pas par le fait du hasard, hein, tout, du calendrier, mais ça a été vraiment calculé pour, à la une à midi, mettez-la Vivienne à conseiller, on a la primature. C'est ministrable. Déjà, nous, c'est un article qui veut dissuader et pour démontrer. L'article là, c'est qui le boss? C'est pour démontrer que c'est lui le boss, le Premier ministre. La primature, c'est un vivier de ministrables. Des conseillers à un Premier ministre, Jeanne. C'est pour impressionner, disait l'autre. Sans compter, Jeanne, ma fata Isanen Yul. La main pénitentiaire, anche un titre anatoko. Io tanana invisible, mais maintenant visible. Cette pénitentiaire, l'izy dit, le olona manipuler le ranga io, mais farany tanora na any Tsiafady. Ça, je vous préviens, les gars. Ianareo ministre reo. Raha vao misy bandy miteny hoe ozy président.
Atsoy aloha le président fa sao de mifarany tamin'ny morana ny tsy afandray. Zareo mamiraso olona be iny. Ozy président de iny fananao siniako vendrana. Ny teny ministra Ambiko tamin'ny passation fa tsisy namoaka ho aho. Tamin'ny mpanao gazety. Fa vita ny dalàna miveroen'ny gazety raha aza adino hoe any amin'ny dalàna média. Ny teny ministra Ambiko, le titre reste toujours. Oui, si l'ordre venait de la hiérarchie. Zay ny teny ministra Ambiko. Qu'en pensez-vous ici? De lasa izy. Moi j'ai l'enregistrement tompoko. Tena zay izy. Efa niova Amine Serratulera. Efa tsy kiodizafy io ny Alexis fa i François indray zao ny kiodizafy. Azonao. Donc tiako tenenina amintsika hoe ho sarotra ny raharaha. Efa maro le vahoaka mitako hoe ary tokony eny ny Andriamatoa filoha Andry Rajoelina izany hoe maro ny vahoaka no mitako hoe asolo io Premier ministre io. Ce n'est pas qu'il vous a servi une fois dans sa vie que vous allez le garder au prix et au péril de la vie de la nation. Non, kosa angambany non e. Raha manao chantage ianao izy. Ianao hoe manana ny lalàna, manana ny polisy sy ny karazany afaka misambotra azy e. Tsy azo atao mihitsy ny mamoaka secret d'état tompoko. Misy ny hoe obligation de réserve. Bonsoir hono, André Norisson. Efa vitany amin'ny momba ny Ramsey. Obligation de réserve par rapport amin'ny olona hoe miala vao amin'ny primature izy farafahakeliny hoe 6 mois tompoko na mandrapahafatiny. Reny fanao ny ajan'ny reny Arville reny de zavatra fanaon'ny olona arriviste. Tsy mahay politique ary tsy mahay administration ary tsy fantany akory ny rôle zany atao hoe ministre izany. Mais de quoi le président a-t-il peur? Et le peuple se demande. Et cette question, elle doit être répondue, monsieur le président. Parce que le peuple, il voit, le peuple, il sait que ce premier ministre-là est l'un des plus incapables depuis l'histoire de la République de Madagascar. C'est le plus nul, le plus incompétent, haineux, hautain. Oui. Misy dikany teny général tsara anazy iny hoe ireto olona reto ve de manana poids no ty olo ty sur le terrain politique. Io zany tsika ny mandinika hoe ny opinion no miteny hoe ary ny andro ny opinion hoe io fa vita le premier ministre. Rehefa nahita ny tetin'le premier ministre ny olona samy nahita tsara tsika tamin'ny Facebook. Direct nataon'ny Real TV angamba niny na TVM. Le olona koa de tsy matsapa hoe anaty émission. De eo ianao zany mahita hoe iny le taux de audience niakatra be fa vao nahita ny lohan'le premier ministre tonga de nidina. De rehefa tonga am'izay le annonce hoe iny am'izay fa annoncena izy de niakatra. Hoe teny zany le filoham-pirenena zay ihany nitako hoe proclamena izy. Hoe manao présentation nareo ohatrohatra zay ny teniny. Dia manao présentation rehetra.
Moa zany vérifie hoe ao tokoa ve Rakotomanga, ao tokoa ve Tokely, ao tokoa ve Ranjatoelona. Zay niany tena mijereo. Kosa misy sokafana amin'ny teknisianina ao ty zavatra ty. Ny tena marina zany raha fehezitsika ny resaka sy ny ady hevitra momba n'ity zavatra ity de zao. Mazava be fa ny filoham-pirenena de tsy afaka hisaraka amin'ny olona atokisana. Marina be zany. Fa zao hitondra any amin'ny développement ve zany? Hitondra any amin'ny fivoarana ho an'le firenena ve zany? Efa nametraka izy hoe ity ny exigenceko. Ity ny zao, ity ny baibolinareo. Iny kosa aloha hitako hoe nihoatra iny. Tena nihoatra kosa iny satria ny baiboly tokoko tsy azo comparena amina zavatra hoe ety ambonin'ny tany ety no anona fa bon, iny moa anay kristianina zany tahaka ny teny ianao hoe tia ny Coran-nao, tsy tahakan'ny Islamo zany. Tsy azo atao mihitsy ny mananona hoe manao zavatra ohatran'ireny zany raha ohatra hoe Coran hoe ity ny Coran vakianao isan'andro. Iny samy efa hoe tsy Alexis intsony oa. I Kutzaf zao François ny Kutzaf. Ka eo zany tsika amin'izao fotoana zao hoe mipetraka amin'ny fanontaniana hoe hitondra ho aiza izy ity Monsieur Fleury, inona ny fahitanao an'io gouvernement io? De za ny teny hoe je m'attends soit un calme total et sincère, soit verana hoe débandade ary efa mely satria tsy hijanona io dénigrement mahazo any Roberto io. Ho anay mpanao gazety zao dia raha ohatra zay miteny an'ity androany hoe diplomafople. Ny mpanao gazety mahay sy professionnel tsy manao harcèlement amina zavatra ohatran'iny. Fa raha misy fait nouveau de mitondra an'le fait nouveau ohatran'ny any amin'ny fitsarana ianao. Tsy afaka manao appel ianao raha tsy misy fait nouveau. Fa raha zany ianao lany andro eo fotsiny tonga de rejeten'ny fitsarana. Fa zao miverina les faits anciens, diplomafople zao hoe zao. De manipulena ny olona sasany mpanao volamena ary. Le raccourci la mazava be. Olona ao anatin'ny réseau ny volamena, ianao ministry ny mine. Tsy vitanao mi-éradiquer an'le exportation an'le volamena. Maninona raha aretena mihitsy aloha le production. Fa maninona l'izy ny tsy aretenao? Ça veut dire beaucoup de choses. De maninona le bande prétendue ao anatin'le mine ny pehanao ouvertement ohatran'izao. Amiko zany mirary ary tena mirary soa satria misy ouverture l'izy ao any amin'ny technicienne. Ary reto technicienne reto, moi je dis bien vu, pour ne pas blâmer dans l'ensemble. Il y a des points à blâmer, mais il y a des points aussi positifs. Mais espérant que ces techniciens-là sont à la hauteur, seront à la hauteur de l'attente de la population, de la nation, du pays. Pourquoi? Parce que hiditra crise eny zany tsika zao. Ary tena mamay be. Raha 1100 ary fidy rahalahy. Nanome ohatra teto indray andray hoe ny vary solutionné aingana. Fa lao mitady moyen, entre autres ny fanajariana ny tany aingana mba hampiakarana ny production rizicole aingana, quitte à manafatra hoe 200, 300, 400
traktera dia tena raisina mihitsy hoe projet d'état io zavatra io. Izany zavatra izany raisonnement ao anatin'ny hoe 2 mois tompoko tonga dia misy résultat hitan'ny olona hoe reny ny traktera tia ny fanajariana ny tany. Izany hoe ingia olodera zany dia tokony hitady tany aingana ahafahana mamboly vary aingana ary ny État mihitsy mi-s'impliquer amin'izay zavatra aingana. Tsy vitan'ny vary ihany fa ny zavatra ahodina, azo ahodina atao menaka. Itanareo fa ny kritika zay nanao observation dia nanome solution. Vary, menaka, toy ianao niteny ianao hoe mety hiteny ianao hoe misy fleury ny énergie tsy voateninao. Atsika mbola tsy manao pétrole tompoko. Mba ahafahana migarder ny prix an'ny énergie ngambany, ny courant tonga any antranon'ny vahoaka malagasy dia ny zavatra tokony atao dia alao mba ny fuel am'izay na ny huile lourde zay ataony be milangasa izy le anankiray no forcena ireo pétrolier ireo misapprovisionner any na du moins ny JIRAMA. Efa azo ampiasaina tompoko le izy fa noho ny fitiavan-kely ho an'izay ministre ny finance sy ministre ny énergie tonga teo dia négligena les productions locales. Mifigy, mi-raisin zany le zavatra. Mais heureusement que la face s'est sauvée par rapport à l'arrivée, à l'intégration nouvelle de certains hauts techniciens. Force est de le constater. Autrement, c'est de la haine. Oui, hiakatra daholo ny zavatra rehetra. Nanome, oui, averina ny miaramila mamboly. Ny génie militaire tokony hovaina génie tsy haiko. Tatsika andefa hira anankiray tiako loatra ty hira ity satria mba hifampizaratsika eto. Anisan'ny tarika malagasy tiako ary ambiariko ny Amerazafy. Ny endrika Ortina. Atolotry ny fianakaviako iray manontolo ty satria tsy afeniko anareo fa tezitra amiko ny fianakaviako. Ny olona hono miaro ny fianakavian'ny olona ny aho vao maika petahako. Tokony ho fantatrareo fa havako mamy Ravatomanga sy aingo Ravatomanga. Fa matoa ny safidy an'ity zavatra ity tia manko tsy asa amiko fa redevabilité ty amin'ny firenena dia tsy hananako zany ity zavatra ity. Na izany zany mahatsiaro ny fianakaviako, tsy mba misy fianakaviako miantso aho zany intsony. Tena lazaiko aminareo zany ary ifampizarako aminareo zany hoe atraiza ny sacrifice eto. Dahoara.
Tsy nisy hoe fivorim-pianakaviana ka tsy mandeha ny hiran'ny MR Razafy a. Ary tamin'ny mbola kely moa ny tena zany dia nambakavaka amin'le miteny amin'le mihira satria tsy manam-peo ary tsy mahay mihira rahateo. Dia rehefa misy mariazy dia tena forcena mihitsy mihira dia MR Razafy na le mifamindra ny tanora sy ny karazany iny. Ilay Zobavy izay no anisan'ny tena tian'ny tia ity a, ary tia Endrik Heurtiny ity, ary izy mihitsy no ohatran'ny hoe avy aminy zany no mahatonga ny mahampihavana anay ambakin'ilay mamy Ravatomanga, ary tsy afenina fa tena hoe tena akaiky zany raha izay no tianareo kanefa ny fantatrareo tsara fa raha misy ny nanaingy a momba ny resaka Ravatomanga voalohany, ary fantatrareo tsara fa nitorian'ny zanany taty andafy momba ny resaka mariazy. Misaotra an'Andriamanitra moa tsika efa naresy tamin'izany, mety tsy dia fantatrareo satria voasakana daholo ny mpanao gazety tany Madagasikara ny fanaovan-gazety tia ny publier an'izany. Hiditra amin'ny faziny fanontaniantsika, indrindrindrindra ny zavatra mety hitranga amintsika dia zao: tsy tatan'ny Européana na ny pays occidentaux ny comportement antsika na ny appréciation antsika zany par rapport amin'le ady miaraka amin'ny adiny Rosiana sy ny Ukrainiana dia mety ho tafiditra canal mihitsy tsika zany ao anatin'ny problema. Izay no mahatonga anah hoe reo olona indrindrindrindra aloha resiko ny tenako ilay satria izaho tsy andeha anio, tsy fotoanan'ny ary marina ny tenin'Andriamanitra hoe Rajaonarimampianina, efa presque 6 mois de cela izy niteny an'izany. Zao tsika zany tsika malagasy zany mba mianara mihaino ny tenin'ireo mpanao politika ireo, fa misy amin'ireo mpanao politika ireo androany izy hafa ny zavatra teneniny, rapitso izy hafa ny zavatra teneniny. Fa il y a 6 mois de cela ary mbola niverenany tao anatin'ny anniversaire-ny izy iny no teneniny farany dia hoe tsy fotoanan'ny kritika izao fa fanomezana vahaolana. Misaotra anareo aloha ilay amin'ilay vahaolana. Tsy fotoanan'ny tsikera izao fa fotoana fanomezana vahaolana. Nanome vahaolana izy tamin'iny anniversaire-n'iny fa tsy fantatra hoe nisy nino ve. Maheno ianao manko, ary izay no mahasamihafa ny fandaharana any ambadika any sy itony fandaharana itony. Itony manana objectif éducatif aloha, à la fois moral et à la fois politique koa. Satria mampianatra anao manokatra aina, manokatra ny masonao, mampianatra anao, manome anao paramètre hoe reto aby ny paramètre ahafahana mijuger zavatra anankiray. Dia teo aho zao nanome hoe fanetretena, fahaizana miaina, fanomezana vahaolana aingana, maharitra sady efikasy, miasa hatrany. Rehefa mivoaka an'izay ireo minisitra vao nome ireo dia tonga dia hoy ianao hoe tsy mamely tingafy leroa. Variana amin'ny parady takan'ilay ankiray izay any amin'ny scandale izy no hitanao manolotra bouquet ho an'ny sipany.
fa tsy vadiny akory. Tsy tokony hanam-potoana mihitsy zany ny ministra andeha hirevirevy na andeha fandombera fa ao anatin'ny krizy tanteraka tsika zao. Ary mbola hiditra lalindalina noho izao. Araky ny projection nomeko hoe mety ho tafakatra 40 000 io lasantsy io. Aty ary izy efa 2 euros. Solution mena Andriamatoa era-Jonary Mampiana tamin'izay andro. Dia misy romotra indray zao any. Ary tena iry nandoka ny andro radiolina. Dia izao indray iry mandoka ny era-Jonary Mampiana. Azafady reto. Aza taritinareo andeha any amin'ny terrainareo satria tsy mety amiko any. Aza taritina ho obtus, aza taritina ho vendrana, aza taritina ho fanatika. Tsy ela akory any tena Andriamatoa andro radiolina fampetsoanareo fa na dia ny aorita kely entin'ny Ngaravalomanana fotsiny ary ao anatin'izao zavatra mitandro zao. Saotranao Andriamatoa Alpha Iarsa, progressiste tsika. Dia zava-dehibe. Zany manana amin'ny maizy azy koa Andriamatoa Ravalomanana. Fa rehefa misy tsy mety dia tsy maintsy tenenina tompoko. Izay no eto. Na olon-dehibe ianao na olon-dehibe kely dia rehefa tafakatra amin'ny plateau ny voateny amin'ny tsy mety ataonao eto ianao dia mamay ianao izay. Ary tandremo fa izay mahalala amin'ny zavatra lomotranga. Fa izay tsy miteny ary tsy mamoaka n'inento raha tsy tena hoe complet en béton ny zavatra voakanay fa tsy hoe zavatra approximatif. Matoa izay miteny hoe ny vadiny ministra ny zao dia tafiditra ao anatin'ilay resaka KNAPS dia aora. Ary marina ny tenin'ny opinion, je fais du coq à l'âne azafady tompoko. Tsy hoe raha voasambotra Andriamatoa DG sy ny PCA izay niara-komana tamin'ny tao. Dia vita moramora foana ny resa-bory. Satria nisy fivarotana tany izay 9800 mètres carrés. Manana tany any Ambatobe tompoko. Fantatro tsara ny valeur amin'ny mètre carré eny. Fantatro. Misy surfacturation io varotra tany eny Ambatobe io. Maro ny malala hoe sady manana trano any, manana tany eny Ambatobe. Dia inona tonga an'ny teny hoe izaho manana 14 500 mba vidia 22 milliards rangahy ariary. Fa alefako tena alefako. Raha amintsika miteny izao tena alefako mihitsy. Eo KNAPS mba vidio. Raha ny filazan'ny La Gazette dia nitsoaka aty andafy ny tompona andraikitra tamin'izany. Je mets en guillemets, je ne peux pas prononcer le nom de la personne pour des raisons de présomption d'innocence. Ary entre guillemets koa hoe nitsoaka ilay olona. Izay mbola tsara ihany koa hoe le conditionnel de rigueur. Fa tsy rehetra hoe nitsoaka na hoe MD any Antanimoro. Fa mbola le resaka vola koa. Ny fanjakana ihany toko manana droit natao hoe manao requête zany. Ino izy teo ordre de recette azafady tompoko. Variana namaky ny intervention Madame Marine Vilo. Bonsoir Madame Marine Vilo. Fanjakana ihany no manana an'izay pouvoir izay. Inona ny tsy hanaovana an'izay? Averina ao anatin'ny kesin'ny KNAPS ny vola. Raha ny filaza dia lasana association anankiray izay
eny bureau kely ny seziny zay ny zarazara ny olona tsy afaka mizara fa zany ramatoa zany afaka nizara don na fanomezana fa ny olona rehetra tsy haiko hoe inona loatra ny pouvoiran'ireo olona eo andriamatoa andry rajoelina jereo koa momba an'izany ataovy ny ordre de recette dia asambory any amin'ny compten'ireo olona eo ary ireo olona eo koa dia tokony traduit au niveau en tribunal satria il y a un flagrant délit d'abus ao anatin'ity zavatra ity ary ny tena marina ao anatiny io dia misy mihitsy le hoe hoy ny flou misy io andraso tompok'inona fanafody amin'ny sivy manko zao dia tsy maintsy précis saotra tompoko mialatsiny mialatsiny rehetra to tsy hoe tafidry refina voasambotra ry dia vitatreo ndresatra non nangataka zao hoe mivoaka kosa mandeha kosa raha ny fitsaran'le syndicaliste tsy le syndicaliste fa ry jojo rehefa azy kosa le PCA sy le CA sy ny karazany dia efa nataon'ny fanjakana io ary isaorana an'le fanjakana fa zao tsampy alefaso indray koa momba ny resaka vola dia izaby iny ny tontolo an'ireo voly ireo fa hoana no le bandy ankiray ex-safidy mpamahiny no mitsoka miaraka amin'ny vadiny fa ao tanànao koa misy concerné natsoina fotsiny dia navelanody tsy mety kosa zany e tsy mety zany nampiavana raha ho ahy dia lazainy eto e efa antena hoe totakely bandy io hoe isaorana le filoham-pirenena efa manomboka matohizina sanapiditra nga mamy Rasolondaibe surtout mamy oa Rasolondaibe sa Rakotondaibe ny anaran'izy teo mba meo kely toko le DGN Knaps zay fantatra fa olona akaiky any mamy ihany koa toy izy ny anarany miteny anareo fa efa misy zavatra miainga zany fa misy zavatra mandeha ka eo mihitsy ny tenenako anareo vahoaka dia amin'ny androany fa ity zavatra ity hiaraka hiafarany amin'ny misy dikany provocation isan'andro ataon'ny APM io c'est l'élément qui va tout provoquer efa nanao iny ajo ça n'a pas marché lasa tsy haiko hoe avaizanga source n'ity tanindrazana manoratra hoe c'est lui le candidat de l'Europe mais non mais franchement vous croyez ve ka hoe ny olona dia vendriny tsy malala tsy mijery historique hoe ty bandy ty ne tamin'izao pourcent vato azy inona fait d'arme bandy io anatina élection izy jeune maire de c'est tout fa depuis il a été nommé ce n'est même pas un self-made man c'est tout simplement un opportuniste fantatry ny olona zany manao enquête ny olona manao analyse ny olona hoe avaiza moa ny source en fortune an'ity bandy ity dia ty bandy ity ve ny mety mendrika ho interlocuteur anay any ariana any olona mieritreritra ane ny olona fa tsy ohatratsika malagasy hoe entin'ny zavatra fotsiny sy ny karazany donc zay projection anankiray akoho faharoa éventuel ny opposition zay ao anatin'ny fitondrana fa tsy le ivelany teneniko eto zany ry andriamatoa Rajonarymampianina sy ry Marc Ravalomanana sy ny karazany
ny andeha spoile an'le fitondrana fa avao anatiny ihany zay tsy mitsahatra manao provocation. Zay no mahatonga ana voatery ary miantso. Tiako mihitsy ny teny Ngara Leçon Roger teo hoe mila mifandinika e. Mila mifandinika. Fa tsy mety ty zavatra ty satria aza adino fa any Madagasikara Ngara Leçon Roger no miteny. Sarotra aminy ny teny hoe Andriamatoa Andry Rajoelina ao anatin'ity fitondranao ty ne tena fantana alika e. Raha iteny zao tsy ino akory nareo hoe nisy olona mihitsy ny rana nanatitra vola tany amina radio anankiray hoe petao tiany saosy nga tiany ka Roberto misy zany tompoko. Misy zany raisin'ny olona ny vola fa tsy nataony avy eo de ny antso sa tianareo avoaka hoe nahazo vola tany aminareo sur ce je vous laisse. Tiako tenenina hoe ndao andefa hira kely anankiray maire zafy any de mba reveo raha fa aveo tsika andefa ny dedesa malakilaky ianao ndao ty koa rehefa misy mariage de raikitra foana ty vaziny tatsamba. Atsara tadidinareo rehefa mandiha am'izany amin'ny mariage tena
Panyana, Nuri Pamagai. Ore, tonga dia tapaka valio rehefa manday ao izy zany raha dia mba tonga andro rahatselona valion'ilay vahoaka fa manday ahy izy ary tsy afenina fa zay maninaniny azy amin'ny tsiatsiary fianakaviana nisy teny tato teo hoe eza moa izy teo hoe avy any Fianaratsoa ny fianakaviana andro rahatselona tena tsy fantako tompoko tena tsy fantako ary mety misy combat be ao satria tsy haiko misy fanontaniana zay tato raha mbola centralisena mandalo validation PM après présidence io validation PM rehetra io dia blocage foana no mitranga eo en plus rehefa sitrapon'ny misy lalàna mifehy procédure aloha marina ny tenin'nga ray aman-dreny gros garçon ary manahirana le izy zay ngambany salama daholo afatra ho an'ilay président Rajoelina dia ity la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Einstein no miteny an'izany ary marina zany andriamatoa gasy la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Zany hoe zao zany le izy kosa amaranako an'ilay izy marina ny tenin-da gasy zay les résolutions par rapport am'les scandales sy les dénigrements mutuels réciproques dia nalaony aloha zany nikalmena le situation dia nomena tao daholo reconduit tao daholo izy tenin-dralahy mety ve zay satria tsy anjarako ny tsara an'izay fa niampitsona anambara azy hoe mety na tsy mety fa azo raisina ihany koa araky ny soratany misy manoratra ato hoe c'est une solution de paix fa est-ce que c'est une solution est-ce que c'est une résolution durable ou tout simplement ponctuelle ça je n'en sais rien parce que niampitsona anambara azy fa tout ce que je sais c'est que les dénigrements concernant Roberto ne vont pas s'arrêter parce que je connais, du moins je sais comment il fonctionne. Tsay, Christian. Ianao dedestika dia hifanao veloma, malakilaky ianao, aminay kosa aloha ty koa mba ho ary. Tsy maintsy mba misamizy kely ihany koa tsika na izany ary. Les résolutions hoe 60 000 ariary tous les 2 mois tompoko tsy ampy. Tena tsy ampy. Isan'ilay politique zay hoa nataon'nga Emmanuel Macron taty hoe quoi qu'il en coûte monsieur le président Andry Rajoelina ho an'ny tena voadona fianakaviana tena voadona tsy ampy le izy fa tena mba minimum tompoko 200 000 ariary isaky ny 2 mois zany hoe 500 000 FMG isam-bolana tompoko. Ataovy an'ilay quoi qu'il en coûte ireo ministre ireo hoe amin'ny alalan'ny hoe fantatra fa kely tsisy répercussion akory zany fa tokony ampidinina ny consommation en gazole andreo na essence dia ampidinina koa ny karaman'izy ireo satria tsy ino hoe tsy hanao risoriso loha tompoko. Soyons réalistes monsieur le président tsy mino an'izany da ho ary rahampena tompoko. Malakilaky anareo andimy zahay afara zay tsy lefa. Ahoana le slow amin'izany zalahy? Ary ity amin'ny boatin'ny
nosy be ary. Inona moa ny anaran'izy iny miaraka amin'ny Le Tigre, groupe Le Tigre. Manjary. An'izay mahatsiarotsiaro mba sorato eto ilay souvenir tamin'izany. Tero, ndao. Tafakatra ny zato mahery nareo tato amin'ny YouTube andrany ary tato amin'ny direct ilany dia efajato fa zao mahery koa. Vao tapaka ity fandarana ity dia contrôleny dia hitanareo fa tonga dia any amin'ny 1500 na 2000 davare. An'izay tsy malala dedesa dia tao amin'ny party AKFM ka DRFM tompoko.
Veloma daholo mahazaho torimaso sambatra tompoko tsara alina tsara torimaso mandram-piona raha tsy manoto dia raha fito arivo amin'ny fotoanantsika na zoma arakaraky ny vaovao izay mitranga eo satria misy vaovao andrasantsika surtout momba an'izay convocation momba ny vola hoe lasatsy lasa roa zay ary tena andrasantsika mafy mihitsy io mandram-pitso na lazoma mandram-piona tompoko samby tahinin'Andriamanitra daholo veloma.